Mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena avy any ivelany kosa efa maromaro ireo firenena moa izay efa naneho ny fahavononany hiara-hiasa amin'ny Madagasikara. Tamin'ity herinandro ity dia zareo Japoney moa no nanatanteraka atrikasa ara-teknika niaraka tamin'ny tompon'andraikitra malagasy. Inde ihany koa dia efa manamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara araka izao tatitra hoentina amintsika izao. Be dia be ny sehatra ahafahana hiarahan'ny Madagasikara sy Inde miasa amin'ny ho avy, hoy ny ambasadôrin'ity firenena ity izay miasa somoana eto amintsika, Ramatoa Mandro 7. Vonona noho ny fiara-miasa amin'ny firenena malagasy Inde amin'izao fidirana amin'ny Repoblika fahaefatra izao, raha ny fanazavany ny entin'ny masovoany eto amintsika. Miova zao ny fitondrana aussi ny gouvernement dia miandry izay aussi hijerevana hoe inona no sehatra izay afaka hiarahan'ny Inde sy Madagasikara miasa fa izay aussi dia vonona foana amin'ny resaka zany énergie solaire na resaka infrastructure aussi dia efa misokatra foana ny Inde vonona hifanampy a Madagasikara. Ahafahana mamaritra ny sehatra hiara-miasa Madagasikara sy Inde dia isan'ny delegation'ny indiana izay ho avy eto Madagasikara. As soon as already next week, for instance, délégation na wavy fiara-miasa miaraka amin'ny échange de commerce et d'industrie pour Madagasikara dia izy délégation wavy koa misy conférence zany tema dia hoe fandrarana ho an'ny tanora izy dia izay anankiray zao izy dans le cadre de coopération en Inde de Madagasikara dia amin'ny volana mars koa ho avy ny pharmexine resaka pharmaceutique indray dia minamena opportunité satria Inde izy dia efa fantatra malaza fa efa lasa lavitra amin'ny resaka fanafody fanafody dia daty izy mbola kely fa tsy sola tsara izy. Mikasika ireo tracteur sy fitaovana tavelo amin'ny seran'Antsambon'ny Tomasina dia laza ny ambasadôrin'ny Inde fa miandry ny fanapa-kevitra ary manantena vahaolana avy amin'ny fitondrana malagasy Inde ahafahana maneho ny tetikasa izay napetraka momba amin'ny fambolena.